avec Yacine. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Jumina, Tiago, Jumina, orange, fraise et coco, si parfum, Marisa Caraza, Jumina, Mina Meterna. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanjafiafy. Manolotra anao ny vaovao. Ambohim-pionan'ny olona maro avy eto Antananarivo sy ny manodidina ireo toeram-pitsangatsanganana teto an-drenivohitra isaky ny alatsinainy ny Pentecoste. Androany fiaino sy hipoka teny amin'ny valan-javaboary ny Tsimbazaza. Manomboka amin'ny sandratra ny Lafrantsa ny Afrikaans Dance na dia izay niforona teto Madagasikara ny taona 2014. Izy ireo izay nanamafy fa tsy fanatanjahantena fotsiny ihany ny dia fa ady amin'ny raritsaina ihany koa. Namoaka ny encyclique voalohany ny Papa Léon XIV i Vatican androany, isan'ny nisongadina tao anatin'izany ny fiarovana ny haja sy ny fahaiza-manao ny olombelona manoloana ny firoborobony ny intelligence artificielle. Ny Antsipriana indreo no arahantsika ao anatin'ny fahampalalam-baovao. Manatitra ny araba tompokilasy sy tompovavy manaraka ny fahampalalam-baovao Kolo TV amin'ny ity alina ity, asainay ampanajany ianao anaraka ny fahampalalam-baovao hatramin'ny farany. Anomboantsika ny fahampalalam-baovao ny akon'ny alatsinainy ny Pentecoste. Ambohim-pionan'ny olona maro avy eto Antananarivo sy ny manodidina ireo toeram-pitsangatsanganana eto an-drenivohitra isaky ny alatsinainy ny Pentecoste tahaka izao. Androany fiaino hipoka ny teny amin'ny valan-javaboary ny Tsimbazaza, nitondra ankizy ny alavoly sy nanararoatra ihany koa ny andro tsy fiasana ho fialan-tsasatra ho an'ny ankamaroany ireo mpitsidika izany. Na izany nangingina ny tsena raha oharina ny tamin'ny alatsinainy Pasika teo ho ny nambarany ireo mpivarotra. Andeha rahantsika ny Antsipriam-baovao mahakasika izay etiny Eloi Gabin. Toy ny isan-taona isan'ny toerana ahitana mpitsangatsangana maro eto an-drenivohitra rehefa alatsinain'ny Pentecoste tahaka izao eny amin'ny valan-javaboary Tsimbazaza. Misy fianakaviana avy amin'ny komina manodidina ny Antananarivo sy ny distrika Mialakely eto an-drenivohitra no misafidy hitondra ny zanany hijery ireo karazam-biby sisa sy manao fialamboly eny an-toerana. Ankoatra ny fanomezana fahafinaretana ny ankizy, fotoana ihany koa ararotina ho fialan-tsasatra amin'ny andro tsy fiasana azy ny lundi de Pentecôte hoy ny fanazavana. Mba miala voly kely zany, mba miala vakansa kely amin'ny asa. Raha pisy dia verina miasa, mba mitondra ny ankizy mandehandeha mpanakasina. Zay hoe miala tamin'ny fito. Mba nafinaritra aloha tamin'ity zany raha ny ohatra amin'ny 2025. Tsisy fa zay kely teo am-pelantanana aminay tany. Zay dia mianaka zao nakaty dia le tena mivoahako zany mitondra le zavokelyko mandehandeha. Zay le izy. Tsisy tao hoe manome fahafapo kely ny ankizy satria le zazakely mihitsy zany tena tiako entina aty. Satria izy mbola tsy nandehandeha taty dia mba tiako hoe ampijerijerena biby kely na ohatra ohatr'izany. Satria eto akaikikaiky kokoa dia zay mahatonga ny hoe teto no nandeha, tsy dia lavitra anay zany. Arakaraka ny halaviran'ny toerana no mampaharitra ny mpitsangatsangana mijanona ao amin'ny park raha ny fanazavana. Misy ireo fianakaviana mijanona adiny 2 na 3 fotsiny dia miala satria mbola lavitra ny hodiny. Fa misy ihany koa ireo mijanona mandrapaharivan'ny andro mihitsy, izany hoe ao ihany koa no misakafo tamin'ny atoandro. Misy ireo nitondra sakafo avy any an-tranony, fa misy ihany koa ireo mividy sakafo tao anatiny sy teny manodidina ny valan-javaboary. Araka izany, misy mpivarotra ihany koa teny an-toerana. Nitombo ny olona raha oharina tamin'ny Pentecoste 2024 fa ny hena kosa ny mpanjifa raha ampitahina tamin'ny alatsinain'ny Pasika teo hoy ny fanazavana. Satria zay ety ihany mipetraka dia mba akaiky le izy manararoatra fa andro fety par rapport amin'ny tampaka aloha somary ratsiratsy fa somary mangingina amin'ny Pentecote fa raisina mpifaliana foana. Tsy izy fa vao mahara
nanao réduction satria araka tsy farany volana le izy mo tsy ana dia eritreretina amin'izay alama arak'izay le izy atenatenam-bolana ohatr'izay foana zany isa-taona tsy dia betsaka pakapaka ny tena betsaka sakafo maivana isan-karazany zava-pisotro samihafa no hita na midy teny an-toerana androany tahaka izay ihany koa ny kilalao sy ny fialamboly amin'ny ankapobeny hatramin'ny alanay teny an-toerana nizotra tamin'ny mpilaminana ny andro ny alatsinainy ny Pentecoste 2024 teny amin'ny parc zoologique et botanique de Tsimbazaza. Mbola lafim-baovao mahakasika izay alatsinainy ny Pentecoste izay hatrany ray aman-dreny maro indray no tonga nanome fahafaham-po ny ankohonany teny amin'ny valan-javaboary ny Tsimbazaza tamin'ny ity alatsinainy ny Pentecoste ity. Mila hatoro hahay ankafy ny akantony Madagasikara ny ankizy hoy ireo ray mpianakaviana misy tamin'izy ireo no niala tamin'ny 5 ora maraina tao an-tokantrano tao ireo nanofa fiara no io fanomezana fahafaham-po ny ankizy io hatrany. Andeha rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay entiny Entsora Soary Malala. Hiala amin'ny fiainana mahazatra anome fahafaham-po ireo ankizy no tanjona hoy ireo ray aman-dreny tonga teny amin'ny parc Tsimbazaza androany alatsinainy ny Pentecoste. Anisan'izany raviny aina faly anoro ireo ankizy ankafy ny akanto ny zavaboary eto an-toerana no tanjona hoy ny nambarany. Manodidina ny 12 teo izy ireo no tonga teny an-toerana sy niara-ny salana nomana izao fitsangatsanganana izao avy eny ampitatafika Ambohimangidy izy ireo ary niainga tamin'ny 7 ora maraina tao an-trano. Afinaritra dia Tsimbazaza ny ankizy afa-po fitsangatsanganana vita na eo ara ny problème kely anatina tokantrano sy ny fiainana dia matsiaro tena hoe sambatsy zay ohatrany hoe tianay zany le toerana alaala ohatr'izao hoe dia mba tianay hoe mba le biby aty koa mbola tianay nijery anazy hoe mbola misy biby ve sa tsisy tsony. Io moa zany efa na misy ara ny hoe adi-tsaina sy ny fiainana sy ny efa nomanina mihitsy ty ity zany efa nomanina ho lanina ny fotoana androany dia mbola lomana imi koa manaraka tena marina amin'io ianao tsy mieritreritra izay fiainana mafy any fa ny fialam-boly tsy maintsy asiana isan-kerinandro na ohatra hoe manao bola domy satria hafahafa kokoa zany ny stressinao anatin'iny miala voly kely. Anisan'ny tonga teny an-toerana nanome fahafaham-po ny ankohonany ihany koa niaraka tamin'ireo fianakaviana i Razafy Mahandry Robson avy eny Ambohitrimanjaka izy ireo tamin'ny 5 ora maraina no niala tao an-trano. Tsy dia nisy loatra ny fanomanana ho azy ireo ary tampoka ny fanambadian-kevitra hitsidiana ny parc Tsimbazaza raha ny fanazavana. Ao anatin'ilay izy moa ny ankizy zany le hoe mbola tsy dia nankaty mihitsy dia izay no safidiananay hoe mba tiany ny fanomanana moa tsy maintsy hoe eo ihany le fanomanana fa azo lazaina ihany koa hoe tampotampoka ihany koa nefa le izy. Izay zao nandeha bus nankaty miala aloha zay miala aloha mety hoe amin'ny ray ihany miala ty. Tsy ankohonana sy fianakaviana ihany no tazana teny an-toerana fa teo ihany koa ny fikambanana mpinamana mpifankatia misy aza ny safidy ny andeha irery tamin'ity androany ity. Anisan'ny teny nitambarany tsirairay no hoe mafy ny fiainana ka ilaina ny manala rarin-tsaina. Fa iverina ampiasaina kosa ny vola ristourna avy amin'ny orinasa Ambatovy rehefa nikatso izany nandritra ny taona maro ho an'ny faritra Atsinanana sy Alaotra Mangoro. Nanamafy izany ny minisitry ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana niona tamin'ireo aben'ny tanàna faritra roa sy commune misy 12 moa no isitraka izany vola izany. Andeha rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Taoarin'ny fikatsoana nandritra ny taona maro tamin'ny andron'ny fitondrana teo aloha miverina amin'ny laoniny ny fampiasana ny vola ristourna avy amin'ny orinasa Ambatovy. Ireo vondrom-bahoaka paritra tsinjaram-pahefana sy ny faritra roa izay voakasika izany no afaka mampiasa izany mivantana ankehitriny. Rehefa ataontsika hoe tafapetraka eny anivon'ireo commune sy faritra izay sitraka anazy efa fantatry ireo commune sy faritra ireo daholo hoe ohatrinona ny azo satria arakarak'ilay toerana misy hoe ny toerana Itrandrana, misy ny toerana Moana, misy ny toerana Andalovana. Arakarak'izay zany no ataontsika hoe azon'ny ireo collectivité tsirairay dia efa voninao io fa kosa mba hialana amin'ilay ataontsika hoe fitantanana mety anahirana satria izay anton'izay no anton'ny nampiatony ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana izany an'io fampiasan'ireo collectivité ireo an'io vola io dia mba hisorohana an'izay no ary antony lehibe anaovana an'izao fanofanana izao mba ahafahan'ireo commune zany sy ny faritra mahazo ny ataontsika hoe tantsoroka avy amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fanofanana mba ahafahan'izy ireo mamola volan'ilay tetikasa ary mampiasa n'ilay
vola zay ao azo tamin'ny ristorona Ambatovy io mba ho tombotsoany tena commune tsirairay izay misy azy ary mba ho tombotsoany ireo vahoaka tsirairay avy any amin'ireny commune sy faritra ireny. Miaona tamin'ireo tompona andraikitra isa tokony ny ministry ny atany namana ireo olana mampikatso ity tamberim-bidy ity ahafahan'ireo commune 20 mahazo tombotsoa manatanteraka ireo tetikasa fampandrosoana miandry azy ireo. Lafim-baovao ara-tsosialy tao aorian'ny fanamboana teto Antananarivo misandrahaka manerana ny nosy ny iray volana ny fiahina ara-tsosialy tanterahany ministerin'ny mponina sy ny firaisan-kina isan'ny nisitraka tohana ny tao amin'ny faritra Amoronmany sy ny tany Alaotra Mangoro. Andeha rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Maro ireo asa tanterahana iadina amin'ny fahantrana alala ny eto Madagasikara. Saika ny avy amin'ny sehatra tsy miankina no mandray antanana ireo olona marefo na ankizy io na ireo olon-dehibe tafiditra ao anatin'izay sokajin'olona marefo izay. Ho an'ny teto amin'ny faritra Amoronmany nisy ny fanampiana nentin'ny ministeran'ny mponina sy ny firaisan-kina ho an'ity akany ity. Akany izay mitady fanampiana etsy ahafahany miay ireo olona marefo isan'ireny sitraky ny aina. Saraka ho dadanay sy mamanay dia hoentinay soka dia hoentin mamanay soka zany dia dadanay ho lasa dala hoe dia izy nefa rehefa eo nanaraka lehilahy dia napetraka ny tagny mamany zany dia sa mbola nianatra tamin'io dia mety nianatra kely zany dia maty le ramatoabe dia sa nisy ipetrahana sony zany dia naheno ho nisy orphelinat hoe ty fandriana dia nalefa tety dia hatramin'izao mbola ety ihany mba chance zany mba ahafahana le baka dia avy eo afaka manohy fianarana dia avy eo afaka miatrika amin'ny fiainana mbola te hanohy fianarana zao raha zao mbola te hanohy fianarana amin'ny université hatreto aloha zany dia mbola sa misy Araka izany notoloran'ny ministera ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro ity akany ity ho fanohanana azy amin'izay asa soa tanterahany izay. Ankoatra ny faritra Amoronmany isan'ny anatanterahana ny iray volan'ny fiahina ara-tsosialy ihany koa ny amin'ny faritra Alaotra Mangoro. Zany dia afahana mampiasa an'ilay registre tokana aloha ametrahana ny registre tokana isaky ny faritra tokony misy azy mba azahoana ny lisitra mangarahara an'ireo olona tokony sitraka ny tena fanampiana. Dia ny fiahina ara-tsosialy zany moa antoka lehibe iray amin'ny fianakaviana ho an'ny firenena dia tsy hoe iray volana ihany dia mijanona eo ny fiahina ara-tsosialy fa fanombohana zao dia mitohy mandritry ny taona mandritry ny androntsika rehetra ny fiahina ara-tsosialy ny vahoaka. Manantsika natao hoe olona manana fahasembanana aloha ireny zany tena misy fiahina manokana mihitsy ho an'ireny olona ireny. Ireo zokiolona efa haintsika hoe ny zokiolona zany efa manana taona ambonimbony dia ny marevy koa ny ho an'ny olona izay ataoko hoe misy zao ny arany herisetra koa ao anatin'ny herisetra misy ny zaza na rindray mandre ny olona sahirana atao hoe mbola tsy manana le fahaleovan-tena arak'asa izy dia mila ampiana koa izy mba ahafahany miala ao anatin'izay fahantrana lalina moa fiteny anazy mba ahafahany mahaleo tena. Anisan'ireo nisongadina tamin'ity fitsidihan'ny ministra ity izay RSU izay na ny registre national tokana ahafahana mijery ireo vahoaka sahirana sy marefo mendrika ny tohana ara-tsosialy. Ankoatra izay nisy ihany koa ny tohana ho an'ireo fikambanam-behivavy mpanjaitra sy mpivarotra sakafo masaka tanjona ny anohanana ireo fikambanana ahafahan'izy ireo miroborobo sy anome asa ho an'ny manodidina azy. Anisan'ny olan'ny tanora ka tsy mampazoto azy ireo handray anjara amin'ny fikaonan-doha amin'izao fotoana izao tsy fahampiny ny serasera ahafahana mamantatra ny mahazava-dehibe ny fikaonan-doha sy ny vokatra izay hoentiny. Efa nisy hatr'izay ny fakakevitra etseroa saingy tsy misy tohiny avy eo izany ka tokony ho sorohin'ny fanjakana izany raha ny fanazavana trany. Ndeha rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Mialangalana tsy mazoto mandray anjara ny akamaroany ireo tanora amin'izao fotoana ny fikaonan-doha ny tanora izao. Ohatra amin'izany ny fikaonan-doha ny tanora natao tao Matsiatra ambony. Tsy ampy ny serasera fa ny tanora mahalala ka maharisika ny handray anjara amin'ny fikaonan-doha ny fanazavana. Amin'izao fotoana mbola misy ampahany amin'ny tanora no tsy mahafantatra akory ny atao ao anatin'ny fikaonan-doha, ao ireo tsy mahalala ny fisiny rehefa anontaniana.
Anisany olana ihany koa ny tsy fahatomombana ny fikarakarana atombotra loatra ny fotoana. Eny betsaka ny antony ny anankiray any aloha rehefa jerevantsika dia misy lafiny communication ihany ao ndraindray tsika zany mahita an'le loatra hitantsika amin'ny Facebook le olona hoe be dia be fa tsy voatery araka Facebook daholo ny olona mirehetrarehetra tonga misy communication zany aloha anankiray tena marina tokoa fa misy apahana tanora zany tsy mazoto loatra amin'ilay izy iny mety maromaro ny antony mety hoe tsy mazava amin'ny tsara le zavatra ho atao sy le zavatra tiana tokavana satria tsara ihany mampafantatra fa misy efa be dia be ny natrehany zareo be dia be ny atélé ny conférence sy ny anina dia tsy dia azo ny an-tsaina tsara hoe tena hitondra inona tokoa zany dia tsy mazava amin'le tokony le atao tsy azo ny antoka loatra misy apahana tanora zany mety tsy mahazo antoka loatra hoe hitondra inona izy io mety hoe politika avesana ina fa mafao be koa le vaovao ao anatin'le izy. Valovolana mahery aty aoriana ny tolona maro amin'ireo tanora no diso fanantenana tafiditra amin'izany ireo ampahan'olom-bitsy nahazo toerana eo amin'ny fitondrana ka tsy akasitrahin'ireo maro anisa raha ny fanazavana an-trandy. Ankoatra izay tokony ho mpandrindra fotsiny ihany no anjara asan'ny fanjakana raha toka efa nomena ny FFKM ny fitarihana ny fikoanam-pirenena izay mety hampiova hevitra ireo tanora sasany tsy tapa-kevitra andray anjara. Misy amin'ireo tanora ireo diso fanantenana zay fahadisom-panantenana izay no mahatonga anjareo lasa tsy marisika intsony indrindrandrindra raha vao hoe ao anatin'le fitondrana zany no mikarakara dia misy tonga dia tsy marisika intsony ao anatin'le izy mazava ho azy fa misy apahana tanora ihany aloha zany zay mba afaka tafiditra naka-toerana sarotra be mametsiny an'le hoe maka-toerana sarotra mametsiny satria misy fandraisana andraikitra azony tanora tao ary zay ve moa ny aporosiana azy hoe andray andraikitra fa eo amin'le hoe fanomezana sehatra ny tanora ray manontolo no olana satria lasa ohatrany hoe le fampidirana le tanora vitsivitsy dia rehefa tafiditra ao reny olo reny dia misy apahany be dia be no sady tsy tafiditra no tsy dia mahita sehatra firy satria maromaro tamin'ireo izay tsy tao anatiny tao zany rehefa miteny dia matahotra. Efa zava-nisy satra amin'izay ny fanaovana fakakevitra etsy seroa saingy tsy misy toy ny aoriana izay trangy izay tokony soroiny ny fanjakana amin'izao fanavaozana izao tsy midika ho tsy fahombiazan'ny dingana ireo olana hita amin'izao fotoana izao ireo fa tepika elapanitsina fotoana manandanja izao ananganana sehatra fandraisana anjara ny tanora mafonja kokoa afaka manajara ireo fandraisana anjara ho fanapahan-kevitra sy politika miantraika amin'ny fiainan'ny tanora sy ny fiarahamonina. Dia lafim-baovao ihany koa ny antsika amin'ny sady vetivety ato anatin'ny dokam-barotra antsika miampita ny anatin'ny tapany faharoa ny fahampalalam-baovao amin'ity alina ity manasanao tsy saraka amin'ny fahampalalam-baovao ny Cool TV. Salama tompoko tonga soa tamin'ny Pegasus zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy fonina azy safidianana tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafy azo andalorana azo atao conseil manakanapena mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapi mahasolotsia amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza mahatapy soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana kanape sady fandriana ary isolant termika ilay mampangatsiatsika ny atitrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsika dia tonga varaliana fa misy refizetiana Tiago Jimina mangala etaitanaka manala etaeta itanao tivatraretraretra meilleure qualité mitondra vitamine C Jimina ni goût naturel tsy pirate fa tegna réel café orange fraise et coco si parfum maro isan-karazany Jimina avy roche alle tegna toshe mina mety amina.
Week-end cadeau! Kiffeu de partager un week-end en toi, ni tel ambropol kacham divembropol me, ni diana Netflix 5001,2 giga, de mazu cadeau méga 10 pour isanzat, zanwe 600 méga, alatime watwa, de cadeau 1,2 giga bezon ou menayan la, zele mi fae! En viden 10 rivoyar futsen, sindiu ni 10, 322 étoiles, 71 dièse. Oh, oh, yes. dia mbola terina trany ny arahaba tompo kilasy tompovavy tsy misaraka amin'ny fampahalalam-baovao ny Akolo TV tonga soa tanatin'ny tapany faharoa anomboantsika ny tapany faharoa mitaky ny fanalana ireo mpivarotra amoron-dalana rehetra etsy Behoririka ireo mpivarotra ny anaty boxa sy mangazay simba ny fiarin'ireo manara-dalàna hoy ny fanazavana raha tsy misy ny fandraisana fipetra raha tena vonina ny andra raha tokoa ireo mpivarotra amoron-dalana ireo dia mila miditra amin'ny ara-dalàna izany hoe ny fakana boxa ivarotana na ny miditra any anaty tsena andeha raha antsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay mitaky ny analan'ny komina ireo mpivarotra amoron-dalana eo anoloan'ny tsenan'izy ireo ny mpivarotra anaty boxa eny Behoririka ny ena nisan'ny mpividy miditra any anatin'ny tsena noho ny fisian'ireo mpivarotra amoron-dalana izay mifaninana tsy aradrariny amin'izy ireo nisy boxa efa nikatona mihitsy aza noho ny tsy fisian'ny tsena nanao filazana fanairana izy ireo ny faran'ny herinandro lasa teo miantso ny malagasy mba anohana ny ara-dalàna tsy marina aloha le hoe izay ihany mampanirika azy zareo ary tsapanay mihitsy fa miena noho izareo zay nefa tsy afaka manala zareo fa mifanjakana ny tokony mieritreritra satria zahay ara-panjakana mandoa hetra zareo afaka mivarotra fotsiny izareo mandainga fotsiny zareo le miteny hoe ailikilika foana mahantra rehefa misy fanalana tsena zany tsisy mahantra ireo mpanan-kareny ireo aterina amin'ny tomobile netandreo amin'ny maraina mandeha mivarotra eo nefa tsy afaka hiteny an'izany zay sady tsy afaka miditra amin'ny fiainana zany zay fa mezaka kosa zay hoe tena be loatra ny concurrent tsy marina ihany koa ny filazana fa ireo mpivarotra ny anaty boxa ihany no maniraka sy miara-miasa amin'ireo mpivarotra ny amoron-dalana eny Behoririka amin'ny famoahana entana eny ivelany manankina amin'ny mpitondra ny asa fanadiovana araka izany izy ireo tena ao anatin'ny fitakianay zay hoe mila diovina ny sisina arabe na zareo tena vonina hiditra amin'ny fandrarana tokoa dia miditra amin'ny manara-dalàna ohatranay zany hoe mba maka boxa mandoa hetra dia tsy mijanona eny amin'ny arabe ary misy ny toerana efa omenany zareo saingy zareo tsy te hiditra tsy fantatro ny antony dia mba te hiteny zay hoe anjara amin'ny fanjakana angamba manadio an'izay efa niezaka izay ary samy taky ihany zahay ny analana izy ireo fa nefa ny hitako sahirana ihany zareo nefa tokony miezaka zareo satria tamin'ny fotoan'androny tsy hanonona olona anankiray fa nisy be ny tanàna teto zany analakely zany tonga dia nadio tsy nisy na dia mpivarotra ray tamin'izany fotoana izany natorian'ny olona teny analakely tamin'ny alina fa afany ihany mba tokony miezaka zareo mba mianatra an'izany tsy mitombona ihany koa ny fanazavana ireo mpivarotra amoron-dalana fa efa tsy zatra mividy entana ny anaty trano intsony ny malagasy rehefa miantsena hoy ireo fikambanan'ny mpivarotra etsy Behoririka ireto hatrany miditra ny anaty trano manantona ireo boxa misy ny entana tadiaviny ireo be atsena fa makasika ny tontolon'ny ady amin'ny firongatra ny valala voafehy ny firongatra ny valala amin'izao fotoana izao ka fanarenana ireo fahatyantoka tamin'ny vokatra simba nateraka izany no imasoana bebe kokoa akoatra ny fanamafisana ny pakiady fiarovana hoy ny fanazavana nentin'ny minisitry ny fambolena fahatyantoka izay natratra hatrany amin'ny 9 tapitrisa dolara izany andeha raha antsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay azo lazana ho voafeny firongatry ny valala eto Madagasikara raha ny fanazavana ny entin'ny ministera tompon'andraikitra efa manakaiky ny dingana ahafana milaza fa tsy hisy intsony ny fanelingelenany amin'ny famokarana vokatra izay fanimbana voly ataony andiam-balala zay na izany mbola fanambilehibe hatreto ny fanarenana ireo lesaka vokatry ny firongatry ny andiam-balala niseho ny taona 2024 sy 2025 raha ny fanazavana ny entin'ny ministera tompon'andraikitra hatrany raha ny fanazavana velaran-tany manodidina ny 7 alina hektara no voakasiky io andiam-balala io vokatra maro no lasipatra tamin'izany raha tsy laza fa tsy nikatsaka sy ny vary izay manodidina ny 570 isanjato ny fahasimbana izay tafiakatra ihany koa hatramin'ny 9 tapitrisa dolara ny fatiantoka amin'izao fotoana izao zany dia azo lazaina fa efa voafehy izy io
kanefa na izany ara dia mbola mitoy ny ady mitoya ny fanadiovana an'ireo poche izay mbola ahitana tangorom-balala ary mitoy ihany koa ny fanomanana sahady ny campagne manaraka ny lutte aérienne ihany koa mbola misy hélicoptère anankiray mbola miasa hatramin'izao raha roa izy teo aloha mbola manenjika an'ireo valala ireo amin'izay poche zay mbola ahitana vitsivitsy ankoatran'izay ihany koa zany dia ampy ny hoentimanana ny fanafody ny indemnité an'ireo mpiasa zany dia ampy ny taona 2024 no heverina ho fongana ny Andiambalala raha ny fanazavana azo hatrany ny faritra atsimony Madagasikara no tena lasibatry ny Andiambalala noho ity farany izay voasokajy ho tany mafana anantiny fiomanana samihafa amin'ny fanatanterana ny fanondrahana ny fanafody iadina amin'ny Andiambalala ny tompon'andraikitra ankehitriny misy ny tetikasa samihafa iarahan'ny ministera amin'ny mpiara-miombona antoka samihafa anantanterana izany tanjona ny sy ny famokarana lavitry ny fahavalo ny fambolena fa tsy maintsy alana kosa ny otafady misy eto amin'ny firenena hoy ny nambaran'ny fikambanan'ny ampanjaka rehetra manerana ny anosy raha ny fanambarana izay nataony izy ireo tamin'ny herinandro lasa teo hisy ihany koa ny fikaonan-doha iarahan'ny mpandala ny fomban-drazana eto Madagasikara ho fanarenana ny asy ny tanindrazana andeha rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay maro ireo otafady ny seho manerana ny nosy ka isan'ny antony mahatonga ny firenena amin'izao toerana misy azy izao ho ny ampanjaka sy ny mpandala ny fomban-drazana potika ny asin'ny mahamalagasy sy ireo soatoavina nenti-paharazana teto amin'ny firenena nilaza ny fédération des communautés royales et traditionnelles de Madagascar fa tsy afaka ho tazam-potsiny ireo otafady misakana ny fahatsarany ny fiainan'ny malagasy vohaingana tamondava hitanareo nisy ny fandorana mohary fandriam-pahalena nisy natao dina lasa ny vaona ny fanaovana dina amin'izao fotoana izao ahoana ny fandriam-pahalena na misy satria le marana somboka an-tatara be dia be ambony atoa manao soa mba balikaroa magniraka sambia mamova toetraina sambia manaova zavatra mahitsy fa tsy fampiasana velaty eto fa zahay andrainy andraiky siray ary ambarako eto fa hanomboko zao zahay hamory ireo mpimasy sy ireo mpitsabinety-paharazana amin'izay toerana handehanana efa nisy ny fanatanterana ny sorona fanalana izay otafady izay tany amin'ny faritra hafa ary hoaparitaka manerana ny nosy izany raha ny fanazavana ilaina ny fahadiova-tsaina ny fahitsiana amin'ny fomba fanao samihafa amin'izay rehetra tao hoy ireo ray aman-dreny ireo ialana amin'ny fifanomezan-tsiny sy ny fiatsaram-belatsia raha anova sy amerina ny hasin'ny malagasy sy ny tanindrazana lafim-baovao manodidina ny tontolo ny kolotsaina izay trany manomboka misandraga any frantsa ny afrikaans dance na ny adi izay ny fonona teto Madagasikara ny taona 17 sy 2000 izy ireo izay nanamafy fa tsy fanatanjahantena fotsiny ihany ny fanokanana fotoana anaovana adi fa ady amin'ny raritsaina ihany koa izay mety hiteraka fahaketrahana raritsaina manoloana ny rotorotom-piainana izay misy ankehitriny andeha rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay efa iaraha malala ny rotorotom-piainana misy ankehitriny sy ny asa mandraraha amin'ny fiainana andavanandro izay loharano mampipotra ny raritsaina isan'ny fitaovana iray ahafahana manena sy manala ny raritsaina ny dia hoy ny mpikatroka afrikaans dance ankoatra ny mahafanatanjahantena azy ilaina andaminana ny saina ihany koa ny dia resaka saina ny tena ianao zany raha vao tonga ao dia ny olombelona mantsy mizara maromaro saina vatana fanahy dia ny ao amin'ilay saina sady mitaiza mémoire le izy mianatra migerenao amin'ny zavatra ataonao satria anao zao raha manao paha ohatra dia tsy maintsy asesinao arak'izay mipaha iny iny zavatra ataonao iny mampianatra anao amin'ny fiainana andavanandro mamorona zavatra le olona manana olana ohatrany hoe tsy hoe ara-tsaina moa izany fa amin'ny resaka saina dia anisan'ny mitaiza satria ny mahatonga an'izay mantsy dia le rotorotom-piainana manomboka misandrahaka any amin'ny faritra la frantsa ny afrikaans dance na ny dia izay niforona teto Madagasikara ny taona 17 sy 2000 mampiavaka ny afrikaans dance ny fanomezana lanja ny kolotsaina malagasy ny 9% ny amin'ny hira ampiasaina dia hira malagasy avokoa ka ny dia tony afro dansal ary ny danse traditionnelle ny tena ampiasaina ao anatin'ity kolotsaina vaovao ity ary olona iray no mitarika mandiha ka arana olona maro avy ao arina tanjona ny anaparitahana ny afrikaans dance manerana izao tontolo izao dia
dia iny ihany koa ary tompoky lasy sy tompoky vavy no antsika manakatona ny filazana ny fampalalam-bavao isaorana sy ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Jumina, Tiago, Jumina, orange, fraise et coco, si parfum, Marisa Caraza, Jumina, Mina Metamna. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Vous a présenté Ny vaovao. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.